Manao karazana rappel kely ahako a nefa sady fampianarana ihany koa a. Tsika zao ohatra ny nianatra hoe do, ré, mi, fa, so, la, si. Akôry ny resahako eto a. Rehefa miresaka tsika hoe do, ré, mi, fa, so, la, si a feo anaky ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito. Zay ihany ny ao anatin'izay. Ny akôry rehetrarehetra eto ambonin'ny tany nefa ny feo zany a de misy karazany a 12 zany hoe mbola misy 5 zany a tsy hitantsika. Ny do dièse a sy ny ohatran'izany reny. De ahoana ary ny fomba nanomezana ny anaran'ilay izy aloha. Ohatra ny do sy ny ré zao a un ton ny elanelany. Dikany hoe un ton ny elanelany misy zavatra ao. De ito zany a do dièse ny anaran'ito a na ré bémol. Misy ndray ohatra ny ré sy ny mi zao a. Mialohan'ny anoizantsika ny lesona aloha de tiako ny mampafantatra fa misy ny cours en ligne zany a ataonay ho an'ny olona rehetrarehetra. Mizara anankiroa le cours a. Misy a cours normal de misy a cours accéléré. Ao anatin'izay cours normal sy accéléré zay a dia misy hatrany ny cours fanorenana ary misy ny cours fifehezana. Ny cours fifehezana dia natao ho an'ny moyen sy ny avancé ary ny cours fanorenana dia ho an'ny débutant sy ny moyen. Io zany a dia natao antsika rehetrarehetra zay ao anatin'ny 17 hatramin'ny 15 taona, tsy mifidy na lehilahy ianao na vehivavy fa mila ao anatin'izay taona izay fotsiny. Raha misy amintsika kosa mety tsy mana fahefana amin'ny écolage a na ihany koa amin'ny resaka aram-potoana na mety tsy mety aminao mihitsy le hoe cours en ligne dia afaka mividy vidéo tutoriel ianao a. Ny vidéo tutoriel kosa dia niveau débutant sy niveau moyen aloha zany no efa misy amin'izao de afaka manjifa izany ianao. Na hanao cours en ligne ianao a na hividy vidéo tutoriel dia mety foana na any amin'ny faritany eto Antananarivo na any amin'ny ivelan'ny Madagasikara misy anao tsy misy problème ny amin'izay dia raha liana ianao de ao aorianan'ny fijerenao ity vidéo fampianarana androany ity de manasa anao andefa MP avy hatrany. De azavainay aminao ny sarany sy ny mombamomba izany dia manasa antsika rehetrarehetra anaraka indray ny toyan'ny lesonantsika teo. Misaotra tompoko. Un ton ihany koa dia amin'izay fotoana izay a ny ré a, ny mi a, ny ré mi zany a dia un ton. Zany hoe misy ré dièse na mi bémol anatiny. Mety foana zany tenenao anazy na hoe do dièse na ré bémol, anarana mitovy zany. Mety foana na ataonao hoe ré dièse na mi bémol anarana mitovy ihany koa zany. De ny eo anelanelan'ny misy ny fa ihany tsy misy satria ny misy ny fa de mi-ton dikan'izay zany tsy misy ny mi dièse ary tsy misy ihany koa ny fa bémol satria mifanakaiky ireo. Après ny fa de misy ny sol ny sol indray a. Ny sol indray a dia manana sol bémol na fa dièse izy eto anelanelan'ny fa sy ny sol eto satria un ton ny fa sy ny sol. Manarak'izay de misy ny ao anelanelan'ny la sy ny sol zany a. Misy an'ity sol dièse ity na hoe la bémol ozy izy tsika. Dia ao anelanelan'ny la sy ny si a de misy ihany koa ny la dièse na si bémol ozy izy tsika. Fa ao anelanelan'ny si sy ny do tsy misy satria ny si sy ny do dia demi-ton ao a. Zany hoe mila ianarantsika zany accord barré ao amin'ireo zany a mba ahafahana mahazo an'izay. De ny karazana accord barré be dia be fa ny base aloha ty omeko anao ty de avy eo manazava lalindalina kokoa zany. Voalohany a de ny accord barré azo avy amin'ny mi. Ny tena be mpampiasa zany. Hitanao ity fotsifotsy le si ety io no atao hoe barrage fa barrage efa naturel io. Zany hoe ohatrany misy tanana zany fa tsy tananao le izy fa tsy na tanan'izy na tanan'izy fa io efa fotsifotsy mipetraka eo io le izy. Dia raha isakanao le mi, ty zao le mi de isakanao demi-ton de lasa fa ilay fotsifotsy koa zany tokony isakanao. De ny dikan'izay zany avadika ao le tanana dia le fotsifotsy iny ataonao hoe. Dia amin'izay fotoana izay dia lasa hoe accord barré ana fa io zany. Zany hoe tonga de tsy mila teneny moa accord barré fa tonga de fa. Ny fa anao zany io. À partir limite io zao limite na isaka de lasa fa.
Hozy izy ny lesona hoe ny elanelan'ny fa sy ny sol un ton dikan'izay zany eto zany sol ao a dia hozy izy ny koa lesona vao nampianariko teo hoe ny eo anelanelan'ny fa sy ny sol fa dièse na sol bémol dia ito zany a fa dièse na hoe sol bémol ao a ty zany sol ao a fa dièse fa azafady fa dièse dia sol ohatr'izay ohatra ao anelanelan'ny sol sy ny fa dièse sol dia ao anelanelan'ny sol sy ny la ty zao ny sol dia eto ny la satria sol la un ton dia ito zany la bémol na sol dièse zay ny anarany io hoe dia ohatr'izay hatrany zay le accord barré zany hoe ohatra ny ty zany zao fa dièse za zany tonga dia efa mizatra miteny hoe fa dièse ohatrany tsy dia tiako ny miteny hoe sol bémol ohatrany tsy dia mahazatra anahy sol dia ty tonga dia la bémol ny itsoka azy fa za ohatrany tsy dia zatra miteny hoe sol dièse la bémol la si bémol si do dia hatrany eo ambany indray eo ihany azafady fa izy zao raha ohatra ny majeur le izy dia raha atao mineur indray dia ohatr'izao hoe ty zany zao ohatra ny fa dia sorona dia lasa fa mineur satria aza avy amin'le mi mineur le anankiroa fotsiny dia mi roa fotsiny isaka fa mineur fa dièse mineur sol mineur la bémol mineur la mineur si bémol mineur si mineur do mineur ohatr'izany zay ny any ambony ny ao ambany indray tsika izao ito zao la dia io la io indray misaka la zany misaka un ton la dia lasa inona ito indray zany accord barré zanaky la indray zany satria ito cinquième corde le teo zao basse sixième corde ny la indray zany la sy ny si zao un ton nelanelany si zany eto ao dia ny si bémol zany eto satria ao anelanelan'ny la sy ny si bémol na hoe la dièse ny antsona anazy zao sisitsika teo mino fa mandray noty ianao ty zany zao si ty indray si bémol dia zao ito zany do satria nao ny si sy ny do dia mi-ton ao ya dia mba hanamora ny fomba fitendrena mampijaly be le mampiasa an'le majeur le ohatr'izao le telo misisika kely ato iny fa tonga dia afehezina amin'ny alalan'ny ady neuf ohatrany hoe do zany tonga dia do ady neuf ny ampiasainao ohatrany hoe manao ohatra hoe aleo ity manginanao ny foko tonga dia le ohatr'izao zany ady neuf io zany mitovy amin'ny majeur ihany raha ohatra ny regniko le dia eto amin'ny ady neuf zany aleo ity manginanao ny foko mipetraka ary ny fanontaniana hoe rehefa oviana no mampiasa accord barré dia rehefa oviana mampiasa accord en position ouverte dia mivalina tsisy mivalina izay satria izao accord en position ouverte ihany accord barré fa ny paoziny fotsiny samihafa dia ireo azonao ampiasaina amin'ny rehetrarehetra eto ambony tany tsisy condition hoe rehefa oviana fa afaka miaraka ampiasaina ianao zao ohatra ny misy fotoana tsy tianao re ohatr'izao dia afaka aminao ataonao ohatr'izao indray indrehanao fa misy karazana accord tsy maintsy ampiasanao accord barré ohatra ny do dièse zany dia ohatr'izay ao ary ty zany tonga dia ataoko hoe la satria efa nafeheziko roa ohatr'izao izy au lieu de telo ao la ohatra dia si bémol si do dièse ré mi bémol mi fa dia rehefa mineur izy apetakanao fotsiny ty ohatry ny hoe fa mineur mi mineur mi bémol mineur ré mineur do dièse mineur do mineur si mineur si bémol mineur dia la mineur moa efa hitantsika le ohatr'izao io fa tsy atao ohatr'izao mipozy fa atao ohatr'izao ohatr'izay le izy zao rehefa vao mianatra dia matetika ny accord barré tsy dia maneno ny antony tsy mampaneno azy tsy hoe ianao akory ny malemy raha ohatra nefa normal tsara ny fipetraky ny gitaranao zany tsy le avo be le ohatr'izao le miainga ambony be regny corde fa normal tsara zay ny olana kely amin'ny gitara vita gasy fa raha ohatra ny hoe milamina tsara ny gitara tokony maneno le izy ahoana ary ny atao mba hampaneno tsara ny accord barré ny accord barré zany dia tsy hoe ny ianao bokina be dia maneno misy olona zao bokina be fa ampianary gitara ato tsy maneno mihitsy ny azy ny accord barré ny antony
tsy ianao hoe mafy be na hoe ianao tena matanjaka de maneno ny akora. Ny mampaneno ny akora tsy resaka force mihitsy fa fahazaran'ny tanana mipetraka eo ambony corde. De manao exercice ohatry ny ianao zany zao manindry de ohatry ny zany ny son azonao hoe de izy aza forcena hanino ray andro fa mety 2 andro, mety 3 andro, mety ray volana, mety 3 volana, tsy haiko fa arakaraka anao ihany sy ny ezaka ataonao no mampaneno azy. De aza forcena tsindriana mafy fa manjary marary ny tanana fa mba tsindriana amin'ny antonony de rehefa tsy maneno de manao exercice zany no analanao an'izy. Ohatra hoe manao exercice ianao ohatra ny reny exercice reny manafaka anazy reny. Ohatr'izany na ataonao ohatr'izao indray. Mila misy exercice le ohatr'izao regny koa zao mety. De reny exercice reny moa za mazava ho azy obligatoire tsy maintsy atao mandrakizay ho antsika mpitendry gitara de ohatr'izay le izy. De reny no ahafahanao mampaneno an'izy zany hoe matoa tsy maneno ny accord barré anao de mila manampy an'ireny zany ianao fa tsy le accord barré forcena tsindriana be eo fa ohatra ny hoe manandry ianao tsy maneno izy zany de raikitra aloha ny exercice. Manao kely exercice ohatr'izany ianao de averinao indray de me manenjy kelikely eo le izy de ohatr'izay.